Anio alali fasika amin'ny volana Jolay roapolo sy roa arivo anatin'ny fimatsinan-trano sika ny leroa hevitra hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Homany an-tanantsika ary ny salamo fahaefatra amin'ny telopolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Aorian'ny famakiantsika ny salamo dia ataontsika ny hira fahaenina ambin'ny folo ny andininy rehetra izay hitsangatsika hidiran'ny tompo. Isaotran'i Jehova lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova noreharehan'ny fanahiky ary izany mpanefitra ka ho faly. Miarah mankalaza amin'ny Jehova amiko ary aoka hiara-manaratra ny anarany izy. Mitady an'i Jehova aho dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miranirana sady tsy mangay ahy mitsabany. Ity olo mahandro ity ny antso dia niainy Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahotriny rehetra. Nianjerin'i Jehova ny tompo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramo ka izao fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialaka aminy. Matahoran'i Jehova ianareo ranomasina fa tsy hananjava-mahory izay matahotra azy. Na dia niliona tanora azy tsy amin'ny tanana kanona fa izay mitady an'i Jehova kosa dia tsy orin-java-tsoa akory. Amen. Eo ataontsika lira fahaenina ambin'ny folo. Havilivazatanio simpuninawandanicha mirasafeukamira nifanatutaneibe sayamunzena marube tiavitarekamidera sayamunzena marube tiavitarekamidera havirifiangunano basandraturenife iderani panavucha natianefitraziza irawampaneanana nirasunizuna irawampaneanana nirasunizuna havirivuavunzio kamifalia vuku fafaduzayanaro miraisafeukamira derau famendika ilainanavutranareu derau famendika ilainanavutranareu aviriulumberio nizainandrenitenisu wemanatuna nitupubafidi nifitiavanivali nifideranikumira nifitiavanivali nifideranikumira. Leyomna mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainao misaotranao izay ny amin'ny fitiavanao lalina izay nasehonao tao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy nefa nafoinao ety amin'izao tontolo izao ho famonjenao anay. Mankasitraka raha io fa izany no nahatonga anay ho afaka ny amin'ny fahotanay. Isaoranay ianao raha io. Ankehitriny ihany koa dia nomenao fotoana izay ahafahanay manompo anao Andriamanitra. Midera sy mankalaza anao izay tompo ny amin'ireo zava-tsoa izay nosotrahinay avy aminao Andriamanitra. Ianao ilay tompon'ny fahamasinana, ianao ilay tompon'ny herirehetra, ianao ilay tompon'ny fahamarinana. Manoloana izany raha io
mahatsiaro tsy mendrika izay satria efa tsy masina, efa tsy niaina tamin'ny fahamarina. Koa manatona anao amin'ny folobebaka izay, mamindrafo aminay raha io, metezinao anadio anay hanafaka ny elokay ankehitriny azy. Dia sotrainay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka izay omenao anay tao amin'i Jesosy Kristy. Mankasitraka tompoko, mangataka ny fanenao masina izay mba hiasa aty anatinay, mba hahatonga anay hanana fiombolana feno sy tanteraka ao aminao Andriamanitra, ka afaka handray ny hafatra avy aminao izay, ary indray ihany ka tompoko mba afaka aneo ny voninahitra Andriamanitra ary hiavao aorian'izao fampona masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nanafaka anay no hanandrantanay izany vavaka izany. Amen. Oka hipetraka ihany. Tonga ny fotoanan'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra sy soravana. Koa ataontsika ny fitsorojato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ao anatin'izany ihany koa no hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Mamini tenina Jehova Masina, situni tenina Tiasufana, Milanita Ulevuna Fati Semani tenina Matirni tenina Katsara indrindra Tefa hetena uani adala Mafaka Ni maizina kabito jarina Sava. Tonga amin'ny fotoana hamakina ny teny soratra masina antsika riavana, dia jerentsika ny bokin'ny Salamy faha 19 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Dia hitaizantsika amin'ny filazan'ny tsaran'ny Jaona toko faha 4 andininy faha 5 ka hatramin'ny faha 13. Dia faramantsika ao amin'ny epistily Romana toko faha 8 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Melohan'izany dia hivavaka isika. Mbola misaotra anao izay tompo ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao sy ny famelan-keloka izay menao anay ankehitriny. Misaotra indrindra ray. Hamaky ny teninao indray izay dia sokafo ny fomamana anay, mba hidiran'izany teninao izany aty anatinay. Dia ny fanainao masina mahery mampianatra anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia hijory ny mpanomponao analary sy tory, dia vahoakanao mba hiaino izany teninao izany. Sotra Jesosy. Amen. Tsara ao Jehova fa mandeha amin'ny fahamarinanao, ary Jehova midikiko ka tsy mianahana aho. Dinio aho Jehova ka fataro izao toetra ny voko sy ny foko, fa ny famindramponao no eo anolony masoko, ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho. Tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho, na manaratra raha amin'ny olom-petsy. Alako ny fiangonan'ny mpanao ratsy, ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho, ka te toetra eo kaiky ny alitaranao Jehova, mba hanao feo fiderana, ka ilaza ny asanao mahagaga rehetra. Jehova, tiako ny trano itoeranao, dia ny fonena ny voninahitra. Aza mitondra ny fanaiko hiara-mata ao amin'ny mpanoto, na ny haiko ao am-pandatatra izay misy fitaka eny an-tanana, ary feno kolokolo ny tanany ankavanana,
fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinana avototsy amin'ny rafoa ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina eo am-piangonana misorako anao misorako anao Jehova. Amen. Ora vehivavy taminy fantatro fa avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao noho izy. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany gaga satria vehivavy no niresahana, nefa tsy nisy nama hoe inona no tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny sindra vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe mandeha izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao angano Kristy dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'ny Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana man'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna ny fanahin'ny aina no anafaka ahy tamin'ny lalàna ny fanahin'ny ota sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo ny mahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hahantanteraka ny fahamarinana ilay lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalan'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ray maso manamasinana amin'ny fahamarinana, tenao no fahamarinana. Amen. Nira fa 470 ka ny dininy voalohany sy ny fahatelo no ataontsika dia andreny afatra ten'Andriamanitra isika. Havi fanahy masina midinaye tuanirai fenuinia suavana nifunai nufuru nina sukafini fanai idirapi tiafana nitenanai malemikyu hampaere sunamane. Faly niona aminao mialalan'izao fanontona masina izao ho anao izay mialalan'Andriamanitra sady vao antso masina ao aminao any fahafinoany fanahy masina. Ny teny izay zakantsika miafatra amintsika dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona 4 ny andininy 20 ka hatramin'ny 30. Raha nomena lohateny zao tenin'Andriamanitra zao dia azo ambara hoe Jesosy manome fiainam-panafara ho an'ny olona. Jesosy manome fiainam-panafara ho an'ny olona. Voalohany indrindra nahoany Jesosy no ambara fa manome fiainam-panafara ho an'ny
satria manafaka ny olona amin'izay mamatotra azy izy, manafaka ny olona amin'izay mangeja azy ka tsy ahitany ny tena sy aina. Ny ambara soatra masina eto ry avy dia vehivavy samaritana izay tafasaraka tamin'ny fiarahamonina. Menatra zany mpiara-belona taminy ny amin'ny fiainam-panambadiany no miresaka amin'ny Jesosy. Vehivavy izay nanana elatra teo amin'ny fiainana ka sa tsy eo masoandro fa tonga akarano amin'ny atoandro-penana amin'ny folo atoandro izay marabe amin'ny ora fahaenina. Zany no niresaka sy iresahany Jesosy miafina ny olona satria teo fiainam-panambadiana dia fahidiny izy no nanambady ary mbola mitoetra ao anatin'ny tokantrano maso. Jesosy miresaka ary miteny aminy izay nahagaga ny mpianatra zany satria raha teo amin'ny fiarahamonina Jesosy lehilahy raby dia tsy afaka miresaka amin'ny vehivavy ary vao mampiasa moa fa vehivavy samaritana izay tsy tsara fihavanana tamin'ny Jesosy nalavina koa zareo mpivavaka ny miresaka amin'ny ty vehivavy ty Jesosy dia maneho zany fa manome lanja azy, mametraka ny mahaolona feny Jesosy. Ary zavatra nagaga ny mpianatra zany, ary raha mahatonga azy hoe sanatady inona moa dia diavina. Fa tsy miresaka tamin'ny any Jesosy fa tena miteny mihitsy, ary ny miteny misoatra masina dia milaza fahamarina satria Andriamanitra rehefa miteny dia milaza fahamarina ka mamerina ny fiainana, mampisy faharina vaovao. Ary Jesosy dia miteny tamin'ity vehivavy ity ka rehefa anambarany fahamarina azy io miteny ny fipatram-baovolo lazany hoe Andriamanitra rehefa nahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fano sy ny fahamarina. Zany tenim-pahamarinana zay nambarany Jesosy zany no natonga ny vehivavy samaritana ity lazany hoe fantatra zany fa rehefa tonga ny Mesia dia izy no nambarantsika amin'ny zavatra rehetra. Fa Jesosy kosa nilaza tamin'iny izao izay miresaka vehivavy Jesosy no ilazany Jesosy fantana mba misy mazanaka ary zany filazana zany dia tena filazana fa ny famonjena na fiainam-pahafahana zay entina Jesosy Kristy dia tena natao an'ny olona rehetra, tsy natao mampiray fiainana tamin'ny any dia Jesosy fa natao an'ny olona rehetra. Zany fahatongavana mamonjy na misy zany. Atserovana fa fanambarana zany dia fa nambara ihany koa na teoriana tamin'ny mpianatra atao anatin'ny voagely zany alahelo mpianatra tamin'ny filazana fa Jesosy dia tsy maintsy ho faty no nilazana Jesosy tamin'ny Tomasy fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany raha iny afa-tsy manala. Dia amin'ny manala nanafaka ilay vehivavy samaritana tamin'ny enatra
tsika fa adamaseva rehefa atsiaro nandika ten'Andriamanitra ka niaino ny teniny menavana dia niatsara menatra ka niafaka nytenatra. Filazana zany fa ty vehivavy ty zay tafasaraka tamin'ny fiarahamonina dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ihany io, fa izy tafarain'Andriamanitra kehitriny dia natsiaro voavelaheloka satria tsy mba nanavina zay momba ny fiainany fa nanambara zay fiainany. Fatsika mety fahasombin'ny folo dia rehefa nolazainy tamin'ny Jesosy zany fiainany zany namaramara koa nambarany Jesosy taminy ny fiainany dia miankizika anarany hoe hitako fa mpaminany ianao, zany hoe tena hiraka Andriamanitra ianao, tena avanin'Andriamanitra. Dia avitrany izy dia natao sinony kanakana tanàna, zany hoe tena natsiaro afaka ka tsy niafaka ny soa fa nivelona teo anivon'mpiara-mianana azy. Eo na malala manafaka antsika amin'izay rehetra mangenjantsika Jesosy nyota zay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, miteraka elatra na fisarana amin'Andriamanitra ka mahatonga antsika koa tsy aza fifandraisana feno amin'ny mpiara-mianantsika. Tahaka an'ity vehivavy ty dia manjary menatra ny mpiara-mianana taminy ka ao fotoana zay tsisy mila mivoaka mba handehanany mandeha makany fototsy ny ainy dia ny rano. Olona rehefa tamasaraka n'Andriamanitra dia manjary tsy manam-piongolona koa amin'ny hafa ka matahotra fivarovahoaka. Ary betsaka aza nono tsy samy mandeha mivavaka intsony, ary na mandeha mivavaka aza dia manjary feno fiasarameratsy tsy manana intsony ny antsoina hoe tena fiaina. Tafasaraka amin'Andriamanitra ary safahoana koa ampiara-pianany. Tsaro fa Jesosy dia manatona antsika amin'ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mitarika antsika hiresaka aminy ka handray ny teny na ny soratra masina. Aza manafina aminy ny fiainanao fa izy dia afaka alovana izy ho tena fiainam-pahafara ka andraisanao fahavelona feno ao azy. Ankehitriny miainao anatin'ny tahotra amin'ny aretintsika, miainao anatin'ny tebiteby no niaraka fahafatesana teraka ny Covid-19 isika ka tonga tsy manana fiainam-pahafahana intsony amin'ny lafiny rehetra satria mangenja antsika eto tsy fanompiana fahasairana fanotrangalana rendrendrendry avy nitsaro fa hevitra anao ny tompo. Jesosy dia nihevitra anao mandrakarivo ary miara-mitondra anao fijaliana ao anatin'izany ny aretina araka izay marany teny fa diakapoka taminy ho anasitrana antsika ary niezy mpanafana vaty zany nafahantsika hiatrika fiainana satria Jesosy dia manafaka amin'izay rehetra mangenja antsika izay mamatitra antsika ary mamesena izay tahaka natao tamin'ny vehivavy samy fa ny faharoa dia izao ny fanafahana ataon'i Jesosy dia mitondra fiainam-piangonana koa amin'ny hafa. Teraka fiainam-piangonana amin'ny hafa
izany fanafahana mety sontsika ty rehefa Samaritana tia zay natsaka rano tamin'ny fotoana zay tamin'ny fiarahana azy ataon'ny azy dia nihevitra fianasana reny izy tamin'any zay masony fiainany zay afitan'ny fiainany fa rehefa namaratra fa izy resaka aminy Kristy na lay voaozy tompamonjy zany lay lesy dia lana misy karakaraitana zany fialana teo amin'izay antony ivelomany samy hoe fankanarana ka miala akany an-tanàna tena fiainana zay maneho fiombonana ny hafa ary tena laza tao amin'izay mpiara-mena tamin'izy ka ndehibe andeha izany lehilahy zaroa zao angamba no Kristy tonga nihevitra ny somoan'ny hafa izy ka hitondra sy nitona azy reny eo na Kristy Jesosy raha leana ateraky ny fiainam-panafana Jesosy mitondra fiainam-piomborana amin'ny hafa nanjary mitory sy nanamary ny famonjena Kristy tamin'nypraitana natany ny vehivavy Samaritana atsarovatsika ny teny Filipo zany rehefa namarany Jesosy afantany tsara izy dia tonga ny antso Natanaely Filipo ka nilazany hoe andeha izany satria Natanaely dia miteny hoe momby zava-tsoa avy Nazareta fa teny Filipo dia Jesosy andeha izany tahaka nataon'ity vehivavy ty andeha izany io lehilahy miresaka tamiko fa namariny tamiko avokoa ny fiainako manontolo dia amina malala nandray fiainam-panafahana feno tamin'ny Jesosy tokoa ty vehivavy Samaritana ty ka tonga vitory amin'ny Kristy Jesosy tamin'olona tao an-tanàna tsaro liana fa ny olona tiranaray Jesosy tokoa dia manana fiombonam-piainana aminy manana ny fahatsiarovana zany fahavelomana ao aminy Jesosy ka mahatonga azy anahery tsy hevitra fotsiny ihany ny tenany fa andao zany tahaka nataon'ity vehivavy ty na dia zay azy fotsiny andehanany tao fomba akarana andao zany mba handeha laza zany fiainana voareny zany tao Kristy mampiarana tany manana fiainany manokana olona nafana Jesosy fiombonana Jesosy kanefa izany dia mitarika fiainam-piomborana mihafa ihany koa ary dia zany hitatsika rehefa nahitany voninahitra n'Andriamanitra atao tekoly izay ato aminazy dia atsiaro ka dia loza fa lehilahy malotomolotra sy ao firenena malotomolotra no misy nanjary atsiaro ny amin'ny tena kanefa manjary fiomborana ny koa mampiray firenena dia amina malala amin'izao fotoan-tsarotra izao aza marina ny azy amin'ny fiainana manokana aza diso tao anatin'ny fiainanao samy io fa mahatsiorova ny hafa fa zany fiombonanao ny hafa zany no miteraka ihany koa ny tena fiainanao fiombonanao n'Andriamanitra tsarozy fa ny fitebana teraky ny tsirairay no manova ny fiainany firenena ary ny fisian'ny fiovana anaty ny firenena no mahamora ny fijoroana manomena atao ny tsirairay zany
dia atsiaro mpiara-miala amintsika. Ao amin'ny Kristy Jesosy no hery afatsika mandray zany fiainam-panafahana zany ka manana fandresena eo anivony zo fiainana eto amin'izao tontolo izao zany. Fa zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, zao no ahafantarantsika fa mandresy zao tontolo izao isika. Dia hitantsika eo amin'izao voalohany toko 5 ny fahefatra sy ny 5 zany ho ny tenin'Andriamanitra. Fa zay rehetra niteraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo izao, ary ny fandresena eto mandresy zao tontolo izao dia ny fonitsika. Iza moa no maharesy zao tontolo izao afa-tsy zay mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ny maharesy zao tontolo izao zay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. I Jesosy zanak'Andriamanitra manome fiainam-panafahana ho anao ka manafaka azy amin'izay ngeza tsy ananany fiainana, kanefa koa tona azy sy maniraka azy zany fiainam-panafahana zany anafiobonana minoary amin'ny Jesosy ary maneky azy olona misy Kristy tonga ho anao iadresy ary azy zava-javo zany eo an'ino zao tontolo izao dia afitsika isika. Eo an'Andriamanitra ireny azy ao anao kosa fahafenony hery fanazy toerana volohany izao izy fiainana. Amen. Satana, Zafi Quintulia.
fanesena zay mandresy zao dia ny vontsika tombo ampitombo eny vonay amarana izatombo zao isikiriavana koa ndray nitsodrano ao re nitsodrano dia ataontsika ny ropaevatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo ao amin'ny firana fanampo raiso amin'ny finonary nitsodrano izay atolotra fianaran'i Jesosy Kristy tontsika fa izy no atanteraka izany ho antsika ary Andriamanitra fiadanana ny hahamasina resamoa tanteraka goaka palovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ny tenanareo tanteraka ka tsy anatsina fiavian'i Jesosy Kristy tontsika amen. Yesu apetraka